أكبر الله أكبر. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manatitra ny arahabahoantsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity fahitalavitry ny M3 TV ity. Manaraka an'izany dia misaotra ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala zay namentsika fotoana nahavitantsika ny petrapetraka any atokantrano ary name fotoana ny tenana ihany koa mba hanolotra an'ity fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity. Mandefa ihany koa tsodrano ho an'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo irakany maro samihafa zay tonga teto ambony tany ary ireo fianakaviany izany mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam izany. Mandefa ihany koa tsodrano ho an'ireo mpanaradia azy zay nifikitra tamin'ny fahamarinana tamin'ny vanim-potoana zay niainan'izy ireo niaraka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary taoriany nahafatesany mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mandefa ihany koa tsodrano ho an'ireo mpino Islam zay nanaraka an'izany fahamarinana zany taty aoriana hatramin'ny fotoana izay misy antsika zao ary aoriana kely ao mandra-pahatongavany andro farany, dia mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho an'izy ireo ny tenanay sy ho an'ny mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Eto raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam, tamin'ny heriny dia niresadresaka tsika mahakasika ny Ashura, zany hoe ilay andro manamboninahitra manoloana ny finoana al-Islam. Ary amin'ity andro anty sady efa nampanantenana tamin'iny herin'iny fa hoe hitondra ny tantarany Al-Hussein ibn Ali, ilay zafikely ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay novonina tamin'ny tsirariny tamin'ny andro Ashura tamin'io fotoana io. Izay Al-Hussein ibn Ali. Al-Hussein ibn Ali efa fantantsika fa izy ny zafikely ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay tia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary ny mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo zao dia mankatia any Hussein ibn Ali. Izy dia zanaka ny Imam Ali na ihany koa Ali ibn Abi Talib izay rabian khulafa ar-rashidin. I Ali ibn Abi Talib dia faefatra tamin'ireo mpitarika ny mpino Islam taoriany Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sy Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ary Uthman ibn Affan, dia ny faefatra nitarika ny mpino Islam taoriany nafatesany mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ka io Ali ibn Abi Talib dia niteraka anakroa tamin'ny vadiny antsoina hoe Fatima bint Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ny zaza voalohany zay nateraka dia Al-Hasan ibn Ali, izany hoe zokiny Hussein izany Al-Hasan izany, ary ny zaza faharoa dia Al-Hussein ibn Ali. Dia taorinan'izay dia maty Fatima bint Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka taorinan'io nanambady hafa i Ali ibn Abi Talib ary niteraka zaza maro samihafa taorinan'izay.
isan'izany Abubakr zay ibn Ali, ary misy Omar ibn Ali, ary misy ihany koa Othman ibn Ali, izay zanaka ny Ali ibn Abi Talib tamin'ny vehivavy hafa taoriany nahafaty ny Fatima bint Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Husayn wal-Hasan, izany hoe Husayn sy Hasan dia anisan'ny manamboninahitra eo anatrehan'ny finoana Islam. Ary izy ireo araka amin'ny fanambarana napetraka ny mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dia lehibe ny mpino Islam rehetra ao amin'ny paradisa izy roa, izany hoe voninahitra lehibe ho an'izany Al-Husayn ibn Ali sy Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Kanizaniza mpino Islam izay hoe mihevitena fa mpino Islam dia tokony hankatoa sy hanaiky ary hankatia an'izany Al-Husayn ibn Ali sy Al-Hasan ibn Ali, ary hanaiky sy hankatoa ary mankatia ihany koa any Ali ibn Abi Talib izay rain'izy ireo, ary hankatia sy hatoky ihany koa any Othman ibn Affan sy Omar ibn al-Khattab ary Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu izay nitondra tampahamarinina ary nanao ny ain'izy ireo tsy ho zavatra tamin'ny fampandrosoana lalina ny finoana Islam. Ka amin'ity andro an'ity inshallah andaontsika ndeha hijery ny fomba nahafaty any Al-Husayn ibn Ali izay tamin'ny fomba feno abibina no namonoana azy, ary mampalahelo izany trangan-javatra izany araka ny tantara rehefa nitondra na nahazo fitondrana Yazid ibn Muawiya, izany hoe Yazid ibn Muawiya izay Yazid zanaka ny Muawiya, rehefa nahazo an'izany fitondrana zany dia reny ireo mponina tao Irak, ireo mponina tao Irak nandre fa tsy nanaiky nametra ny tanany Al-Husayn ibn Ali hanaiky ilay fitondrany Yazid ibn Muawiya. Ka rehefa tsy nanaiky an'izany izy ireo dia eny ny vahoaka tany Irak, tany Kufa tao Irak zany, dia nandefa taratasy maro izy ireo mba hiantso any Al-Husayn handeha any amin'ny toerana izay misy azy ireo, ataon'izy ireo lehiben'izy ireo mba hiala amin'ny fitondrany Yazid ibn Muawiya. Ary zany zavatra zany dia nitranga tamin'ny taona faha-80 Hijria tamin'io fotoana io. Ary le taratasy nalefan'ireo Ahl Kufa na hoe ny mponina tao Kufa dia efa nandilatra any khumsumiat risala, izany hoe efa nandilatra 500 ny isan'ny taratasy sy ny bokely nalefan'izy ireo mba hiconvaincre na ihany koa handresy lahatra any Al-Husayn ibn Ali handeha anaiky ho lasa mpitondra any Kufa tamin'io fotoana io. Rehefa nandeha ny fotoana nandeha dia hitan'ny Husayn izany zavatra izany fa mila azy ireo vahoaka any Kufa. Dia inona ny zavatra izay nataony? Nandefa any zanadralany rainy, izany hoe cousin nalefany antsoiny hoe Muslim ibn Aqil, nalefany nandeha tany a Kufa izy. Ka rehefa nalefany nandeha tany a Kufa izy mba handeha haka vaovao marim-pototra, marina ve fa ireo olona ao Kufa hoe mila ny fahatongavany Husayn sa tsy mila ny fahatongavany Husayn any amin'ny toerana io. Rehefa nandeha tany i Muslim ibn Aqil, rehefa tonga tany izy dia nitsinainy ireo Ahli Kufa, ireo olona tao Kufa nitsinainy izy ireo tsara i Muslim ibn Aqil. Rehefa nitsinaina tsara izany cousin Al-Husayn ibn Ali izany dia napetraka tamin'ny trano anankiray, tranony Hani ibn Urwa, ino nametrana azy, ary tamin'io trano ny ireo mponina ny Kufa no nanao baya na ihany koa nanao fanekena tamin'ny Muslim ibn Aqil fa hoe manaiky any Husayn hitarika azy ireo tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa napetraka tao io Muslim ibn Aqil mipetraka tao, ary efa vita le fanekena fa ireo maneky any Husayn ibn Ali, izany hoe hipetraka hitondra azy ireo, dia reny Yazid ibn Muawiya. Eny Yazid ibn Muawiya izany teny izany, izany vaovao zany, satria izy mipetraka tany Asham, tany Syrie no nisy azy tamin'io andro io, tany no fanjakana noentiny Yazid ibn Muawiya. Rehefa naheno an'izany Yazid ibn Muawiya dia nandefa taratasy tamin'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Ubaydillah ibn Ziyad. Io nandefasany taratasy mba hanakana ny zavatra zay
mandalo ao Kofa. Zany hoe tsy misy ny fanjakana anankiroa izany fa fanjakana ray ihany no mitondra amin'ny tanàna anankiray, satria ny mpino islam dia vahoaka anankiray. Zany hoe ny fanjakana ray, mpitondra ray fa tsy misy mpitondra anankiroa ao anatiny fanjakana ray anankiray. Ka mo Yazid ibn Muawiya nandefa tamin'ny Ubaydillah ibn Ziyad io mba andeha andravina ilay disadisa zay nandalo tao amin'ny toerana tao amin'ny tanàna ny Kofa. Rehefa tonga tany io lehilahy io dia nanadiady aiza ny toerana misy ny Muslim ibn Aqil. Rehefa nanadiady izy dia tratrany tamin'ny farany fa tao amin'ny trano ny Hani ibn Urwa no misy azy, ary tao no nanaovany ilay fanekena fa Hussein ny hitondra azy ireo. Rehefa hitany ary tsapany fa tao no misy azy dia fantatra ny Muslim ibn Aqil fa io lehilahy io dia mila hamono azy. Nefa ny Yazid ibn Muawiya tamin'io fotoana io dia nandefa azy mba andeha andravina ilay disadisa mitranga ao fa tsy nandefa azy andeha hamono an'io lehilahy io, fa ity lehilahy ity no mivadika tamin'ny farany. Ka rehefa naheno an'izany Muslim ibn Aqil dia nivoaka izy miaraka tamin'ireo miaramila miisa 4,000. Rehefa nivoaka izy miaraka tamin'ny miaramila miisa 4,000 tonga tamin'ny toerana anankiray dia tratrany ao Ubaydillah, zany hoe Ubaydillah ibn Ziyad io nahatratra azy niaraka tamin'ireo miaramila miisa 4,000. Dia tonga io Ubaydillah ibn Ziyad niaraka tamin'ny miaramila maro zay avy any Sham napatahotra any Muslim ibn Aqil tamin'izany fotoana zany. Ka rehefa napatahotra izy dia miaramila miisa 4,000 nandositra avokoa, afa-tsy miaramila izay miisa 30 ihany no tavela tamin'io fotoana io. Rehefa miaramila miisa 30 tonga teo, izany hoe vonina hiaro ny Muslim ibn Aqil, dia nandeha ny fotoana rehefa tonga ny hariva, satria tamin'ny atoandro no nitrangany zany zavatra izany. Rehefa tonga ny hariva dia nisitaka avokoa ireo miaramila teo anatrehan'ny Muslim ibn Aqil natahotra ilay fampitahorana nataony Ubaydillah ibn Ziyad tamin'izany fotoana zany. Rehefa nandositra izy ireo dia hita fa Muslim ibn Aqil izy irery no tavela teo. Dia teo no naniraka Ubaydillah ibn Ziyad andana voninareo io Muslim ibn Aqil io. Rehefa fantany Muslim ibn Aqil fa izy andeha ho vonona dia nangataka zavatra anankiray. Inona zavatra zay nangatainy? Dia nangataka izy tamin'ny lehilahy Muslim ibn Ziyad hoe anoratra taratasy handeha any amin'ny Al-Hussein ibn Ali hanambara azy ny zavatra zay mitranga ao Kofa. Dia inona zavatra zay nisoratany? Nisoratany tamin'io fotoana io manao hoe ya Al-Hussein irja bi ahlik wala yaghurrannaka ahlul Kufa fa inna ahlul Kufa kad kadhabuka wa kadhabuni wa laysa likadhibun ra'yun. Nteny Muslim ibn Aqil tamin'io tantara io, tamin'io taratasy zay nalefany io, tonga tany amin'ny Hussein manao hoe ianao dia miverena, zany hoe miverena aza makaty Kofa, satria talohan'io i Muslim ibn Aqil rehefa hoe noraisin'izy ireo tsara izy tamin'io fotoana io dia nandefa taratasy tamin'ny Al-Hussein ibn Ali hoe mitongava anao fa ny olona ato Kofa dia mangetaheta ny fitiavana anao ary mangetaheta anao mpitondra. Dia nandefa io taratasy io. Rehefa tonga ny fotoana famonona azy dia nandefa taratasy fahandroany izy niteny hoe ianao miverena amin'ny toerana izay niavianao fa ireo ahli Kofa, ireo olona ato Kofa dia namadika anao ary ihany koa tsy mankaty anao, ka ny olona mpandainga efa nampandainga anao izy ireo ary mandainga tamiko, ka ny olona mpandainga dia tsy raisina ny hevitra izy ireo. Izany zavatra zany dia nalefa ny Muslim ibn Aqil talohany namonoana azy, satria Ubaydillah ibn Ziyad io dia anisany hoe mpitondra miaramila tao Kofa tamin'izany fotoana zany sy tamin'ny tanàna antsoina hoe Basra zay manakaiky ny Kofa tao Irak. Rehefa nandeha izy tonga tany amin'ny Al-Hussein ibn Ali ilay taratasy 5 tara ny fahatongavany zany, satria Al-Hussein ibn Ali efa niala tao Makka tamin'ny Yaumut Tarwiya, tamin'ny fahavalo ny volana Hijriya, zany hoe tamin'ny andro fanaovana Hajj, niala tao Makka izy handeha amonjy ny ahli Kofa, andeha any Kofa. Rehefa nandeha izy tonga teo amin'io tonga teo a Karbala tamin'ny toerana anankiray, mialohany atongavana any Kofa eo a Karbala dia naheno
na eny vaovao fa hoe maty i Muslim ibn Uqayl ary azon'ilay taratasy hoe miverenanao fa ny olona atikofa dia vonina hamono anao ary ihany koa namadika anao sy nandenga taminao. Dia teo izy tao Karbala dia nahazo an'izany taratasy zany. Rehefa nahazo taratasy izy dia teo ihany koa nahatongavana ireo jiosy na ireo miaramila avy any Kufa izay noentiny lehilahy anankitelo izay mitondra anarana Amr ibn Saad ary ny faharoa Shamr ibn Ziljushan wa fahafatelo wa Husayn ibn Tamim. Reo olona telo reo dia nitondra miaramila maro avy any Karbala avy any Kufa nandeha namonjy ny Husayn teo Karbala. Rehefa nahita zany Al-Husayn ibn Ali dia nandeha nangataka tamin'izy ireo hoe zavatra telo no nangatany tamin'ireo jaish na ireo miaramila izay handeha hamono azy avy any Kufa. Inona zavatra zay nangatany? Zavatra anankitelo dia angataiko aminareo izy raha ohatra ka tena pino Islam marina ianareo. Ny zavatra voalohany nangatany Al-Husayn ibn Ali tamin'izy ireo hoe avelanareo zao handeha amonjy ny Amirul Mu'minina Yazid ibn Muawiya any Syria satria fantantsara fa Yazid ibn Muawiya dia tsy masama mamono azy ary tsy manana an'izany finiavana handeha hamono azy zany mihitsy tamin'io fotoana io. Ka nangataka izy avelao zao andehany voalohany. Raha ohatra ka tsy mety ianareo dia ny zavatra faharoa angatahako aminareo dia avelao zay iverina amin'ny toerana izay nahaviako, zany iverina any Madina satria any ny toerana izay nipetrany Al-Husayn ibn Ali. Ary ny fahatelo zavatra izay angatahako aminareo raha tsy ekenareo io dia aoka ozy izy zao avelinareo amin'ny toerana anankiray izay hoe mety misy mpino Islam ipetrahako ary lasa olon-tsotra ny tenako aorinan'izay. Zay no fangatahana telo nataony Al-Husayn ibn Ali rehefa tonga tao amin'io toerana antsoina hoe Karbala io. Saingy reto olona telo reto dia nandrara an'izany zavatra izany ary niteny izy ireo hoe zay tsy manaiky afa-tsy hoe hukmu izay navoakany Ubaydillah ibn Ziyad, zany hoe zay tsy manaiky afa-tsy hoe le ordre na ihany koa le didy nomeny Ubaydillah amin'ny famonoana anao tahaka ny namonoana any cousinanao iza Muslim ibn Uqayl. Izany hoe tsy neken'izy eo ny fangatahany nataony Al-Husayn ibn Ali tamin'izay fotoana zay. Rehefa tsy naneky izy ireo dia misy lehilahy anankiray antsoina hoe Al-Hurr ibn Yazid. Io zany anisan'ny mpitondra miaramila ihany koa tamin'ny tao Kufa zany ary niaraka tamin'izy ireo niteny hoe moave maninona raha valinareo ny fangatahany izany olona izany, zany hoe inona problème raha valinareo ray amin'io fangatahany io mba hahafahantsika tsy hiady antrano. Dia namaly ireny olona telo izay mitondra ireny miaramila ireny hoe tsy misy zavatra azoko valiana afa-tsy ny didina voakany Ubaydillah amin'ny famonoana Al-Husayn ibn Ali. Rehefa nandeha zany zavatra zany dia niala teo ilay Al-Hurr ibn Yazid, le lehilahy antsoina Al-Hurr ibn Yazid zay niteny hoe maninona raha ohatra ka hoe aekenareo fangatana anankiray. Dia teo zany iny lehilahy nitodika nandeha tamin'ny Al-Husayn ibn Ali. Rehefa tonga tamin'ny Al-Husayn ibn Ali, ireo miaramila niaraka amin'ny Husayn ibn Ali nihevitra fa andeha hiady aminy izany lehilahy zany. Nefa rehefa tonga teo izy dia nanao salamo tamin'ny Al-Husayn ibn Ali. Rehefa vita nanao salamo dia nampanantena azy ireo fa hiara-hiady amin'izy ireo. Dia nivadika tamin'ny miaramila izay andeha hamono Al-Husayn ibn Ali. Rehefa vita izany dia niady iny lehilahy Al-Hurr ibn Yazid iny ary niady izy dia namono na vita na afaty miaramila anankiroa ary rehefa avy izy dia matindreo miaramila. Rehefa vita izany dia nandeha ny ady, zany hoe ireo miaramila nalefa ny Ubaydillah ibn Yazid izay nitaritiny olona telo andeha hamono any miaramila izay niaraka tamin'ny Al-Husayn ibn Ali tamin'izany fotoana zany sy ireo mpino Islam izay niaraka tamin'ny Al-Husayn ibn Ali. Jerevana rehefa nandeha ny ady tsy mitovy ny isa ary tsy mitovy ihany koa ny tanjaka satria Al-Husayn ibn Ali dia vitsy ny miaramila izay niaraka taminy ary ihany koa izay noentin'ireo avy any Kufa le ireo miaramila ireo dia maro ireo miaramila ireo ka rehefa nifanandrana izy ireo dia tsy mitovy ny ery ka resy ny miaramila izay noentiny Al-Husayn ibn Ali.
rehefa resiny miaramila zay noentiny Al-Hussein ibn Ali maty zany hoe meritra ireo miaramila andreo dia tamin'ny farany tsy misy tavela afa-tsy Al-Hussein ibn Ali. Ary ireo miaramila zay avy any Kufa dia niady mafy izy ireo, izy amin'izy ireo no hamono Al-Hussein ibn Ali. Zany hoe karazana hoe ariariany no famonona zany Al-Hussein ibn Ali zany. Fa rehefa nandeha izy ireo dia nisy lehilahy anankiray zay ratsy fanahy antsoina hoe Shamr ibn Jushan, ino nitifitra fleshy any Al-Hussein ka lavo izy. Rehefa izy lavo dia teo no miaramila rehetra dia niarana mono any Hussein ibn Ali. Ary voalaza ihany koa fa io lehilahy io ihany no nanapaka ny lohany Al-Hussein ibn Ali. Tsy vitan'izany fa misy lehilahy ray ihany koa no eritreretin'olona mety nanapaka ny lohany Al-Hussein ibn Ali, zay antsoina hoe Sanan ibn Anas an-Nakhai. Io zany no lehilahy mety nanapaka ny Al-Hussein ibn Ali, satria rehefa nivoren'ireo miaramila tsy hitantsony izy ny tena nanapaka ny lohany Al-Hussein ibn Ali. Zay ny tantara nahafaty Al-Hussein ibn Ali raha ohatra ka voalaza ao anatin'ny boky maro samihafa zay nitsongaina avy amin'ny loharano maro samihafa sy loharano tena marina mahakasika ny fahafatesany Al-Hussein ibn Ali. Fa raha ohatra ka osa tantara mahakasika hoe nangetaeta be izy sy zavatra maro zay hoe nilarano sy ny tany, zany dia tsy maro poditra avokoa ny tantara mahakasika an'izany zavatra izany, satria ny finoana Islam dia milaza ny zavatra marina, fa kosa ireo karazana zavatra zay mety hoe entinao hampalahelo ny olona marina, mampalahelo ary mampitomany ny fahafatesany Al-Hussein ibn Ali. Ary fantatra mpino Islam ny valeur na ihany koa lanjany Al-Hussein ibn Ali. Araka ny voalazantsika teo, izy no zafikely ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, izy no lehibe ny mpino Islam ao anatin'ny paradisa, ary izy ihany koa no karazana hoe zafikely ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary manamboninahitra zany zafikely ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Saingy tiako marina atia faraparany tadidio tsara fa Al-Hussein ibn Ali dia mbola maro olona mendrika mihoatra azy raha jerevana ny tantara. Ohatran'izany ny olona mbola mendrika mihoatra ny Al-Hussein ibn Ali dia ny zokiny izay antsoina hoe Al-Hassan ibn Ali. Al-Hassan ibn Ali dia maty ny poisonena na ihany koa nameny vadiny poizina no nahafaty an Al-Hassan ibn Ali, zay mbola mendrika lavitra mihoatra ny Al-Hussein ibn Ali. Ny faharoa dia ny rainy Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib dia mbola mendrika sy manamboninahitra lavitra mihoatra any Al-Hussein ibn Ali ihany koa. Ary mbola eo ihany koa i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, izay mbola mendrika lavitra mihoatra ny Al-Hussein sy mbola lavitra mihoatra ny Al-Hassan, ary mbola mendrika lavitra mihoatra ny Ali ibn Abi Talib, izany lehilahy antsoina hoe mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany. Saingy mampalahelo raha ohatra ka hoe nisy fanazavana tamin'ny heriny mahakasika any zavatra hoe ny fahafatesany izany sy ny andro Ashura, teto dia nisy fanazavana zay noetiko mahakasika ny yaum Ashura. Izany hoe nazavaiko teto mazava tsara fa ny olombelona anankiray ary ny olona rehetra dia afaka malahelo, afaka mitomany amin'ny fahoriana zay manjo ny fianakaviany, ny manjoa ny avany akaiky. Zany dia azony mpino Islamo atao ny fitomanizana na alahelo. Ary profa nisan'ny ray noetiko teto, rehefa nitomany i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ary nalahelo tamin'ny fahalasany zany antsoina hoe Ibrahim alayhi salam, teo amin'ny faha-80 taona ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary nivelona enina volana teto ambony tany izany zanany izany. Fa kosa nolazaiko ny hoe ny alahelo, ny fomba fanehoana no alahelo no nolazaiko hoe tsy mendrika raha ohatra ka mikapokapoka vatana ianao eo amin'ny alahelo izay asehonao, na ihany koa
anao mandrovotra ny lamba izay tafinao, zany dia tsy ekeny finoana islam ny zavatra tahaka zany. Ary noentiko porofo mazava tsara tao anatin'ny boky maro samihafa mahakasika tsy mety ny mikapoka vatana no sady mandrovotra ny lamba fa alahelo azo atao zany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam nalahelo, ny olona rehetra nalahelo, saingy teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe innal aina la tadma, ny maso mahay mirotsaka ny ranomaso, wa innal qalba la yahzan, ny fo mahay malahelo, wala naqulu illa lima yurdi rabbuna, fa za kosa hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy amoaka teny afa-tsy zay mety mahafaly any Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna li firaquka ya Ibrahim la mahzunun, ary ny fisaranay aminao ry Ibrahim dia mangotsika no sady mamlahelo. Zany teny zany lazantsika fa azo atao mitomany amin'ny fahoriana anankiray, azo atao malahelo fa ny mikapoka vatana na ihany koa mandrovotra ny lamba dia tsy azo atao voarara ny lalàna izany. Ary maro ireo hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay milaza an'izany. Isan'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay voalaza manao hoe laisa minna man latma al-hudud wa shakka al-juyub. Anisan'ny teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy anisan'ny mpiaradia aminay izay olona mikapokapoka ny vatany ray mantolo sy ireo mandrovotra ny lambany rehefa tonga eo aminy izany fahoriana izany. Ary mbola niteny ihany koa mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe ana bari'un min as-salika wash-shaqqa wal-halika. Zay teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam za dia lavitra tanteraka anireo olona zay mamoaka teny zay tsy voahevitra rehefa tonga eo amin'ny fahoriana, sy ireo olona zay mandrovotra ny lamba ary mikapokapoka ny vatany, ary ihany koa manao sola raha ohatra ka vehivavy tonga eo amin'ny izany karazana fahoriana izany. Zany dia tsy isan'ny mpiaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Izany hoe ny fanazavana dia enoy tsara alohany miteny zavatra hafa, fa ny teniko tety dia tsy mahazo mikapoka ny vatana raha ohatra ka ianao tratrany izany fahoriana izany. Satria Al-Hussein ibn Ali dia fantantsika fa manamboninahitra fa maro ireo olona maty teo alohany fa tsy nisy ny alahelo na tsy eo izany. Ohatra amin'izany mpaminany Yahya anisan'ny mpaminany anankiray izay nitapahana ny lohany, nisy vehivavy anankiray, nisy lehilahy nikoty vehivavy anankiray. Rehefa niteny vehivavy hoe zao izy izay anaiky anao raha ohatra ka azonao ny lohany Yahya ataonao mahar, ataonao vodiondry ny lohany Yahya, ino ilaiko tonga eto. Niezaka zany lehilahy zany ary nitapahany lohany Yahya alayhi salam, tonga teo izy dia maty Yahya alayhi salam. Zany isan'ny mpaminany novonona tamin'ny tsiraro noho ny fitiavana vehivavy anankiray, fa tsy nisy olona ny kapokapoka vatana tamin'ny fahafatesany io lehilahy io. Ary ihany koa Zakaria zay nalaina nitazomina ary nizarana anakroa ny vatany Zakaria, dia tsy nisy ny kapokapoka fa ny alahelo kosa dia nisy tamin'izany fotoana zany. Ary ihany koa i mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia maty, tsy nisy ny kapoka vatana. Ary ihany koa i Ali ibn Abi Talib anisany rainy Al-Hussein, maty izy fa tsy nisy ny kapokapoka vatana. Rehefa mivoaka ny dena salat al-fajr tamin'ny Ramadan, tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Ramadan, dia natao an'izany ihany koa ny vonona Ali ibn Abi Talib. Dia zany zavatra izany dia tsy mety hoe nao mikapoka ny vatana rehefa tonga ny andro Ashura na ihany koa ny andro zay mety itondrana zany alahelo maro samihafa zany, dia tsy mety ny mikapoka ny vatana. Ary misy dalil na hoe averiko ity dalil ity zay nilazainy ireo imamo fahenina ao amin'ny raha ao dia niteny izy man daraba yadahu ala fakhzi inda al-musiba habata ajrahu, zay nikapoka ny vatany na ny tanany na ny tongony eo anatrehany fahoriana anankiray dia efa tsy azo valisoa izany olona zany. Zany dia voaraikitra ao anatin'ny Wasail Shia amin'ny volume 2 page 914. Ary mbola niteny koa Al-Hussein ibn Ali an Abdullah ibn Abi Abdullah alayhi salam, izy dia niteny la yambaghi as-siyaq ala al-mayt wala tashukku thiyab. Zany dia hita ao anatin'ny Usulul Kafi page 3 ary volume 3 page 225 sy ao amin'ny Wasail Shia volume 2 amin'ny page 916. Izany dia voalaza fa tsy azo atao ny raha reo. Ary niteny Abi Abdullah hoe
tsy azo atao ny mitangaiky na mamoaka feo izay tsy sitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tonga eo aminao ny fahafatesany iray amin'ireo fianakavianao. Zany rehetra zany dia fanazavana fa aza raisina fahadisoana, aza raisina amin'ny hevitra diso izany zavatra zany. Ny fanazavako dia ohatran'izay, ary fa anisan'ny fanazavana izay nilazaiko teto hoe ny fiandohan'ny taona anankiray dia tsy tokony amin'ny alahelo, fa zany no valiana anatin'ny zavatra izay somary mampimey hoe ny zaza anankiray rehefa teraka dia mitomany, ohatrany hoe mampitovy ny tenan'izy ireo amin'ny zazakely ny tenan'izy ireo. Zany hoe ianao olon-dehibe, aza raisina zazakely ny tenanao fa raiso amin'ny maha olon-dehibe anao, satria ny olon-dehibe faly rehefa teraka ny zaza fa ny zaza mitomany. Zany hoe amin'ny androm-pahasoavana dia mifaly ny olon-dehibe fa ny zaza mitomany, amin'ny andro ny Ashura mifeny ny olona fa ny zaza misotro zavatra hafa. Zany zavatra zany raha ohatra ka tenjerena dia tsy mety izany fa ny finoana Islam manaraka ny rariny sy ny hitsiny. Zay ngamba ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, sady tapitra raha teo ny fotoanantsika misaotra anao tany atokantrano zay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manasanao anaraka ny fandaharana ihany koa amin'ny herina ny toy izao. Ny tena kosa dia mametraka ny fisaorana ho an'ny teknisianina ao ambadiky ny trano fitiaratra zay nampita ny fandaharantsika tany atokantrano tsirairay, ary ny tenako mametraka ny voloma mandrapitafa ho amin'ny herina ny toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على الدوام والابتعاد عن الحرام هم للنفس السلام لا إله إلا الله هم للنفس السلام لا إله إلا الله. Every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah.